Salamy, ianao ve le karazan'olona le hoe tsy manao zavatra mihitsy raha tsy efa akaiky kely ny fotoana? Procrastination no anaran'izany ary andeha ary ho lazalazaiko anao ny tena tsy mampety ny fanaovana izany. Raha ny antony aloha no jerena dia mety hoe tsy mahatoky teny ianao na hoe tsy dia fantoka loatra ihany koa na hoe matahotra an'izay hoe échec izay. Ary izao no taddio ny échec dia tena ilaina mihitsy mba hahafahanao manarina ny manaraka. Voalohany ary tsy mahatoky tena ny olona iray satria mety hoe matahotra izy dia hoe tsy ho tomombana ny zavatra ataony na ihany koa hoe tsy ampitosika amin'ny fiarahamonina ary mety ihany koa hoe nahazo kritika be loatra. Noho izany mahasotoa mihitsy ianao mandray andraikitra ary midira ihany koa ianao amin'ireny club sportive na hoe musical ireny fa ireny no anisany hoe manampy bebe kokoa anao amin'ny développement personnel anao. Mety hoe olona tsy ampy fifantohana ve ianao, olona somary varimbariana kely? Ny mahatonga izany be loatra ny asanao aloha na hoe be stress be loatra ianao. Noho izany mahaiza ianao mandiny tena ka lanjalazao ny zavatra tokony eritreretina tsara sy ny zavatra tsy tokony eritreretina. Izany hoe tokony havahanao zany important sy ny tsy important. Tohano amin'ny fer ihany koa ny vatanao fa io tsy fampin'ny fer amin'ny vatanao io koa mety hoe hampiala an'izay hoe fifantohana izay ho aminao. Zay dia vita, mety hoe misy antony maromaro mampatonga anao hoe manao an'izay hoe procrastination izay fa ireo aloha no antony lehibe indrindra hoe mampatonga anao manao an'izay procrastination izay ary aza manao an'izany mihitsy fa rehefa misy fotoana ianao dia tena ataovy tsara mihitsy ny asanao. Zay dia manaraka indray.